Fahameraba antsika rehetra rehefa ty talata faharoapolon'ny volana oktobra ty dia manona fiadanan'ny tompo amintsika amin'ana zao mofinaina izao. Ny mofinaintsika anio dia ny Luka 7:7 ka hatramin'ny 10 fakitsika amina ran'i Jesosy. Ary rehefa vitan'i Jesosy teo anatrehan'ny olona izany toroteny rehetra izany dia nakany Kapernaoma izy. Ary ny mpanompon'ny kampiteny anankiray izay malalany dia narary efa ho faty. Koa raha nareny amin'i Jesosy ilay kapiteny dia naniraka ny lolon'ny Joseka eo aminy hangataka azy mba ho avy ka sitrana ny mpanompony. Ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy ireo dia nangataka mafy taminy ka na hoe mendrika nanaovanao izany satria tia ny firenentsika izy sady izy no efa nanao ny sinagoga ho antsika. Ary Jesosy nandeha niaraka taminy. Ary rehefa mbita eo akaikin'ny trano izy, ilay kapiteny dia naniraka sakazetsena azy ka nanao taminy hoe tompoko, aza manaingana ny tenanao ianao. Fa tsy mendrika hidiranao ambany tafotranoko aho. Koa na dia ny tenako aza dia nataoko fa tsy mendrika haikeo aminao, fa mitenena ihany dia ho sirany ankizilahy. Fa izao koa mba lehilahy manan-dehibe ihany, ka manana miaramila izay feheziko. Ka hoy izao amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avidy avy izy, ary amin'ny mpanompoka ataovy izao dia manao izy. Ary noho nare izany Jesosy dia gaga taminy, ary dia nitodika izy ka nanao tamin'ny vahoaka izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary noho nitaverina tao an-trano ireo iraka ireo dia hitany fasitrana ilay mpanompo. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny finoan'ilay kapiteny no tantaraina amin'ny Luka 7:7 afaka malala. Finoana manokana no an'ilay kapiteny ary ny amin'ilay mpanompon'ilay kapiteny izay nosotraniny Jesosy no nofinoan'ilay kapiteny no aseho raha teo koa. Nofinoan'ilay kapiteny izay nahasitrana ny tsy fahasalamana na ndrofona retin'ilay mpanompony. Tsy voaresaka mihitsy eto ilay mpanompony, finoan'ilay mpanompony tsy voaresaka mihitsy na dia teneniny aza hoe nahasitranan'i Jesosy ny mpanompon'ilay kapiteny ny lohatenin'ilay andiny vitsivitsy, fa ny finoan'ilay kapiteny no nentina na nasitrana ity mpanompo ity. Misy mitovitovy amin'io any ny tantaraina amin'ny filazantsara ireo lay lehilahy marary miparalysisa izay ny finoany ireo nitondra azy no nahasitranan'i Jesosy azy, tsy ny finoany ilay marary. Ary dia mampiantsika rehefa kamalala fa tena zava-dehibe tokoa ny finoan'ny olona manodidina antsika rehefa ao anatin'ny tsy fahasalamana isika. Misy fotoana izay ahatongavantsika amin'ny fetra izay lehibe noho tsika, fa zava-dehibe kosa ny finoan'ny olona manodidina antsika. Omalintsika dia niresaka momba ny hoe ny mahazava-dehibe ny fifampitondrana mibavaka. Tsy mifanalavitra amin'izay ihany ity Luka 7:7 afaka malala. Fa lay mpanompo dia tsy mahafantatra na inona na inona momba ny Jesosy mpanompona kapiteny izany dia tsy misy heviny mihitsy raha ny tokony ho izy amin'ilay kapiteny dia tena maha izy azy. Mpanompo tsotra tsy dia tena tokony ataontsika hoe vakiloha na andany andro na eritreritra ny tsy fahasalaman'ny mpanompony izany ilay kapiteny. Amin'ny loharano sasany moa dia hoe zana ny teneniny eo, fa amin'ity kosa dia malala ny mpanompony. Amin'ny loharan-kabeaza loharano sasany dia manao hoe zanan'ilay izy fa tsy manino, fa eto kosa dia mpanompo izay tian'ilay kapiteny. Rehefa koa malala tsy voatery mihitsy ity kapiteny ity eritreritra ny ataontsika hoe ny zava-manahirana ny mpanompo. Ny kapiteny izany dia olona manana andraikitra be, ambony be, miaramila eo ambany fifehezany zato, be asa be aty, tsy afaka eritreritra izay mpanompo kely tsy dia manahoana ry raha oharina amin'ny andraikitry ny kapiteny tamin'ny androny romanina. Nefa dia io ilay kapiteny fa nieritreritra azy. Hotsika manao hoe ny finoana nyity kapiteny ity dia nahasitrana lay mpanompony. Tandratsika rehefa koa malala rehefa tojo olona mampahery olona na tojo zavatsarotra na matsika na tojo tsy fahasalamana na rofin'aretina dia ny ao antsaintsika mandrakariva ny hoe mba mino ianao mampahery ianao, fa tsy voatery zay rehefa koa malala no zava-dehibe zay, fa misy fotoana lay olona tena reraka efa ho faty mihitsy aza zany hoe teny efa eo ambavahoana dia
ny finoanao tsabo azy ny tena zava-dehibe koa ny zava-dehibe koa ny finoan'ny olona manodidina ny avako malala fa tsy voatery anao moralina manjakarivotsika manoloana ny olona anankiray manao hoe ianao koa kely finoana ianao tsy aiza no finoanao aina maha kristianina anao ndray mety ho azon'izany fakapanahy zany tsika ny avako malala rehefa mampahery olona dia ndraindray manome moralina azy ndraindray manavezatra ndray ny aretiny hoe fataiza foana ianao koa ke tsy mibavaka ianao koa tsy mibebaka ianao koa nanaonako mety ho zany nday lasa ataontsika hoe etsika mampahery olona fa tsy de zay loatra riavako ny fampahelezan'ity kapiteny ity ary tsy zay koa ny tiany lioka teny ohatsaitsika riavako fa zava-dehibe ny finoany ny olona manodidina ny finoany manodidina ny finoanao koa dia manodidina ny olona tody zavatsarotra de tena hitan'Andriamanitra hitan'i Jesoa ary zay aza ny finoana tena lehibe ambaran'i Jesoa eto ny finoany manodidina de tena lehibe lavitra noho ny mety ho finoana zay ataontsika hoe manodidina lay olona voakasika manokan'lay zavatsarotra ny zava-manahirana dia raha soma aralintsika riavako malala lay tantaran'ny lioka dia tsy misy antony tokoa riavako malala tsika teo tena manery lay kapiteny mba hiady mafy arary na ataontsika hoe hotohina amin'ny tsy fahasalamany ty mpanompony ty raha tsopona zany dia zao nisy vato misakana be dehibe izay tsy maintsy noharany lay kapiteny tsy maintsy noharany le olona manodidina an' Jesoa reo vao tozo teo amin'ilay fahasitranan'lay mpanompo raha alalintsika tsara lay reo andiny ny vitsivitsy ireo dia mahita vato misakana maro isan-karazantsika voalohany dia zao ny andraikitra misy tena antsana mampisaraka ilay mpanompo sy ilay kapiteny ny voninahitra ny adidy aman'andraikitra dia manakana ity kapiteny ity tsy voatery hieritreritra ho tsika teo lay mpanompo antsana lehibe zay fa ny faharoa dia zao ny jiosy ny eritreritra ilay kapiteny rehefa narary ny mpanompon'ilay kapiteny dia nanatona lay kapiteny zany nanatona loholony jiosy aniraka olona anatinareo loholony jiosy ny taraina inona ny mba azo atao fa marary ty ny mpanompoko raha nytena izy avaka malala dia zao koa tsy voatery koa reo jiosy reo loholony jiosy zany tsy voatery koa eritreritra ny olona n'ilay kapiteny vato misakana faharoa zay ahoana moa no eritreretiny voatery tsy maintsy eritreretany jiosy azy marina fa hoe izy nge nanao sinagogatsika eto Kapernaum tamin'i Jesoa tia ny firenetsika izy zany hoe niezaka ireo olon'ny jiosy ireo andresy lahatra an' Jesoa mba ahasitrana ity mpanompon'ilay kapiteny fa alohany zany rehetra zany dia zao inona moa mahatonga ilay kapiteny eritreritra hanao sinagoga ny jiosy inona moa nahatonga ny jiosy eritreritra ny mpanompon'ilay kapiteny hafa firenena nge izy reo ary jereo tsara fa miaramila romanina izy za miaramila romanina zany rehefa malala dia zany no isan'ny ataontsika hoe olona tsy akasitrahany jiosy indrindra satria sady maherisetra mpanjana tany mpampijaly manao herim-pamoretana isan-karazany anatin'ny fiarahamonina no zany dia tsy voatery mihitsy eritreritra azy ny jiosy tsy voatery mihitsy maharomanina ity miaramila ity dia fa ampy tsy hifandraisany jiosy aminy akory nefa io fa nifandray izy ary nanjary nampangiry firy koa ny jiosy nifangiry firin'ilay kapiteny zay nanana mpanompo marary fa antsana fa manaraka dia zao ny avako malala io ndraiky io Jesoa fa rehefa netona teo amin'ilay olana momba n'ilay tsy fahasalaman'ilay kapiteny dia nanatona izy nandeha nakany amin'ilay toerana izy tonga tany anatona lay marary izy ina koa rehefa ko malala nahatonga an' Jesoa mbola tsy voatery koa Jesoa ina nahatonga an' Jesoa mbola nandeha nakany io marina fa eo ny tenin'lay olona ny jiosy miteny andao anao mba hoany fa marary lay olona izay mpanampy antsika zay mpanohana antsika fa andao anao hoany fa tsy voatery mihitsy Jesoa hoany raha mifoto-kevitra Jesoa vakeo tsara ny filazantsara araka ny Marka araka ny Lioka momba n'ilay vehivavy Sirofoinikanana na zanaka marary fa Jesoa dia tsy voatery mihitsy nanasitra na zanaka jentilisa
ivanteny Jesosy de maka manao hoe inona moa no antony tokony anipazana ny mofonjaza ho an'ny ambo noarany Jesosy mihitsy amin'ny ambo ny hafa firenena ny jentilisa tsy mety hoe Jesosy no manipy ny mofonjaza ho an'ny ambo zany hoe ho an'ny hafa firenena de tsy mety zany hoe tsy tonga aho ho an'ny jentilisa fa tonga aho ho amin'ny firenena Israely toy ny milaza Jesosy fa tsy voatery eritreritra mihitsy izy amin'ny fotoana ankehitriny ny jentilisa zany antsana lehibe mampisaraka an' Jesosy koa amin'ity kapiteny ity zany afaka malala de inona teo finoana ny finoana afaka malala de zao ny finoana de misy zavatra zay ataontsika hoe tena tsy azo tanterahina mihitsy misy antotan-javatra maro isan-karazany mibahana kanefa ny finoana de mahavita mihoatra n'izay rehetra zay misy zavatra zany zay ataontsika hoe hoy ny aloha miteny frantsay hoe impossible misy zavatra tsy azo tanterahina mihitsy misy zavatra tena tsy azo ny saina tanterahina mihitsy misy antsana maro isan-karazany mampisaraka ny fahatanterahan'ilay zavatra kanefa zao ny finoana de lehibe lavitra noho zany ny finoana zany de afaka malala de mahavita mihoatra ny vato misakana jereo tsara fa nanelalela toerana azy lay marary any atokantrano Jesosy aty ivelany fa ny finoana de nahavita nahasitrana tsy hitan Jesosy akory nge lay marary nga hitany maso akory fa ny finoana de nahavita mihoatra ny fahasamihafana ny finoana de mahavita lehibe lavitra masongona mahavita mihoatra ny elanela toerana ny finoana de mahavita mihoatra misongona ary manarona mandingana mihitsy aza zay vato misakany fiaviana mahavita vato misakany ny elanelana maha olombelona lehibe lavitra noho zany ny finoana eo amin'Andriamanitra de zao ny finoana de ty mahavita zay tsy azo ny sain'olombelona eritreretina ho azo efaina ny finoana ary eo no ifamatora ny fahasoavana sy ny finoana ny afaka malala sitrana ity mpanompon'ilay kapiteny ity noho ny finoana lay kapiteny fa sitrana izy noho ny fahasoavana zany hoe ny fahasoavan'ny tompo zay nanjary finoana ty kapiteny ity na sitran'lay mpanompo de afaka malala eo no ifamatora ny finoana sy ny fahasoavana fahasoavana de ity le afaka malala zavatra tsy tokony ho nahazo tsy tokony ho sitrana angera ohatra ka jereny ty mpanompo lay ty kapiteny ty tsy tokony eritreritra azy lay kapiteny tsy tokony eritreritra lay kapiteny koa lay ny jiosy tsy tokony eritreritra ny Jesosy koa tsy tokony eritreritra ty kapiteny ty koa Jesosy tsy tokony niezaka koa Jesosy raha maha olombelona daholo zany rehetra zany rakany amin'ity kapiteny ty fa izao asehon'ny lioka fa zay ny antsoina hoe fahasoavana ny fahasoavana de ity tena ny fahatsapana fa tsy mendrika nefa nandray azay ny teny mahatonga nyty teniny ty kapiteny ty manao hoe tsy mendrika keo aminao akory ny fahasoavana raha avako malala de tena zavatra ataontsika hoe tsy tokony nahazo an'izany akory zavatra tsy voalahatra ahazo an'izany akory kanefa nahazo zay ny mahafahasoavana ny fahasoavana ary eo ny famatorany finoana sy ny fahasoavana ny finoana sy ny fahasoavana de mifamatotra rehefa mino isika le avako malala rehefa mino isika de na zavatra zay ataontsika hoe misy vato misakana isan-karazany azy amin'ny fahazositsika azy amin'ny fahatanterahantsika azy de zao manjary azotsika izy azay vokatry ny finoana izay zay ny fahasoavana misy zavatra ataontsika hoe irinao mafy angatahanao amin'Andriamanitra mety ho an'ny tenanao mety ho an'ny namanao mety ho an'ny mpiarabelona aminao fantatrao fa mahasoa azy de zao revako malala ny fahatanterahany zay zavatra irinao mafy izay zay no antsoina hoe fahasoavana zany hoe tsy mendrika azo an'izay akory ianao tsy azo an'izay valim-bavaka izay fa noho ny finoanao de azo ilay izy zay no antsoina hoe fahasoavana ny valiten'ny finoana zany de fahasoavana ny avako malala eto mamakana de mitaonantsika ny avako malala andinika anatsoka evim-panahy vitsivitsy evim-panahy vitsivitsy ina evim-panahy vitsivitsy voalohany de avako malala de ity sitrana ity mpanompon'ilay kapiteny ity
noho ny lafin-javatra karazan-javatra maro ny fampitohitohy. Voalohany, iza ny fiasana voalohany, lay kapiteny izay nalahelo azy. Faharoa, ny jiosy nalahelo ilay kapiteny marary mpanompo. Fahatelo, Jesoa ny aino ny tenin'ireo jiosy ireo. Nisy zavatra nanao atana tohatra maromaro zany, ny fameno voasitrana lay mpanompon'ilay kapiteny. Ary eo rehefa Komalala no mampieritreritra antsika ny amin'ny fahakakana. Nisy fahakakana mihitsy teto, tena nisy fahakakana. Raha tsorona dia tena fahakakana ara-bakiteny mihitsy io. Fa nisy ilay fahakakana rehefa Komalala rehefa ny fanao atana tohatra, ny fameno, ny finoana tao amin'ireo olona maro samihafa ireo. Teo ilay kapiteny, teo ny lolony jiosy, teo ilay olona lezakazaka nankanainy Jesoa, teo Jesoa nanatona sy ny sisa rehetra. Ndray maka Jesoa ny teny ao amin'ny filazantsaramaso manakany Jaona, ny teny manao hoe ary anao asa lehibe no zao aza ianareo. Ahoana rehefa Komalala no mahatonga ny tompo ny teny manao hoe manao asa lehibe no Jesoa isika, manao asa lehibe no Jesoa isika. Eto amin'ny Luka 7 io dia zany mihitsy rehefa Komalala. Tena misy ny fahakakana, misy ny asa lehibe rehefa mifameno, mifamatotra, mifampiankina, miombona ny mpino. Ary izay no aseho an'ny Luka eto. Tsy asan'olo tokana, marina fa eo ny finoan'ilay kapiteny. Fa zao tsy ilay kapiteny ihany rehefa Komalala, tsy ny finoan'ilay kapiteny ihany, fa zao nisy asa sy fiezahan'olona maro samihafa ny asa na asitrana ilay mpanompon'ilay kapiteny. Tiatena rehefa Komalala dia izao, tena mahita fahakakana isika, fa izao tsy voatery ho asan'olo tokana zany, fa ampiasain'ny tompo ny finoantsika mianakavy, ny fiezahantsika mianakavy, ny fifamenoantsika mianakavy mba hahatonga fahakakana. Rehefa Komalala raha ohatra zany ka miatrika ny olana anankiray isika, olana mondry asahana eto amin'ny Luka 7 ity, raha misy olana anankiray misy zavatra tena tiatsika ho azo sy ho iva, dia asehon'ny Luka fa izao fomba fiasan'Andriamanitra dia ny fifamenoana. Ny fifamenoana. Tsy eo ny finoan'ilay kapiteny, fa izao eo ny fifamenoana maro samihafa. Ny fitseran'ilay kapiteny zava-dehibe, ny jiosy nanatona ilay kapiteny, ny kapiteny niresaka tamin'i Jesoa, ny sakaizan'ilay kapiteny mitsenan'i Jesoa, aza makaty, aza misahirana, zany rehetra zany no narafitra hoe finoana. Hay ny finoana rehefa Komalala, fifamenoana zay fifamatoran-javatra maro samihafa, fahalesen-dahatra ny tsirairay mirafitra ho finoana dia mahatonga zava-mahagaga. An'izay rehefa Komalala no raha ny finoan'ny fiangonana. Finoan'ny fiangonana dia tsy finoan'olo tokana, fa ny finoan'ny rehetra ao anatin'ny fiangonana io, ny fampiasan'ny rehetra ny fanomezam-pahasoavana, ny fampiasan'ny rehetra ny finoana eo anatrehan'Andriamanitra dia miteraka zava-mahagaga eo anatrehan'i Kristy. Tika zany rehefa Komalala ny hevim-panady ity, meteza rehefa Komalala hisokatra mandrakariva amin'ny hafa. Ny finoana dia mahavita misongona zavatra lehibe, tsy resin'ny zavatra vato misakana maro isan-karazany ny finoana. Nataontsika hoe zavatra tsy azon'ny saina hoeritreretina ho tanteraka dia azon'ny finoana tanterahana eo ambany fahasoavan'ny tompo. Fa zao rehefa Komalala, ny finoana dia zao koa asan'ny rehetra. Ny finoana dia azon'Andriamanitra ampiasana daholo ny manodidina anao. Raha naiky ampiasain'ny tompo mba hahatonga zava-mahagaga. Fa ny hevim-panahy rehefa Komalala zay hoentina mampahery anao amin'ity Luka 7 ity, ny hevim-panahy faharoa dia ny fanetretena. Ity dia mampifamatotra ny finoana sy ny fahasoavana, fa mampamatotra ny finoana koa sy ny fanetretena. Zava-dehibe rehefa Komalala lay fanetretenan'ilay kapiteny. Ny finoana dia na inona dia tokony ho tonga fitondratena. Ny finoana dia tokony ho tonga fitondratena. Zany hoe ny finoana dia tonga etika. Ny finoan'ilay kapiteny dia nanjary fitondrantenany
nanjary nanova ny fijeriny mihitsy ny fiarahamonina, nanova ny fijeriny ny tenany, nanova ny fijeriny ny hafa. Zany rehefa malala raha ohatra misy olona mino kanefa tsy mifamatotra amin'ny fitondrantenany zany de hafahafa be. Ny jiosy no nampiavaka ny finoana ty kapiteny ty de ny finoana jiosy tsy tahaka zany. Ny jiosy de zao ny finoana de ny finoana de nanjary atotam-pahalalana fotsiny ihany, nanjary savoir, zany hoe lay soratra masina, lay lalàna teo amin'ny farotseson'ny mpanoradalàna dia atotam-pahalalana fotsiny ihany, fa tsy tonga finoana iainana, tsy tonga finoana izay nieritreritra ny hafa. Zareo tsara fa ny finoan'ilay kapiteny tsisy solon'ilay kapiteny ndray raha sanatria maty ary ty mpanompo te maka mpanompo hafandray izy, fa noho ny finoany de nanjary nieritreritra na de zay madinika indrindra tao anatin'ny tokantranony aza de ny mpanompo izay finoana mieritreritra ny hafa zay finoana tonga moral, tonga etika izay nahalehibe ny finoana ty kapiteny ity. Tsy finoana zay tahaka ny teo amin'ny farotseson'ny mpanoradalàna, finoana tonga voninahitry ny tena, finoana tonga fireharehana ho an'ny tena, finoana tonga ho fisandratana ho an'ny tena ihany. Fa niny ty kapiteny ty de finoana tonga fanetretena, finoana tonga fieritreretana ny hafa. Ary ny fahasitrana ny fanatenin'ilay kapiteny teo ny tena nandresy lahatra an' Jesosy. Matoa lay kapiteny nahavita nanorina sinagoga, mpanompo sampy angen'ny Romaniny, manany Andriamanina angen'ny Romaniny, fa naninona izy nieritreritra ny sinagoga ho an'ny jiosy, naninona izy nitodika tany amin'ny jiosy hoe atao zay mba mety, ary naninona izy nieritreritra ilay mpanompo de satria tena nanam-pitiavana izy, ary de tsaroatra avako malala fa ny finoana de sady tonga fitiavana no tonga toetra. Ny finoana de mahavita mandrava ny hefitry ny fisarahana, ny finoana de tonga fahasoavana. Mareza rehefa ko malala mahatoky ny fitiavan'ny tompo, ary rehefa miatrika zavatsarotra ianao de zava-dehibe ny finoanao, tsy ny finoan'ny olona manodidina anao ihany fa ny finoanao koa, fa eo koa ny finoana zay ataontsika hoe tokony ho ananantsika rehefa mitsabo marary isika de eo ny finoan'ny marary, mety tsy anam-pona tsony koa ilay marary fa mino ny aretiny mety efa ao anatina koma izy, de ataovy zava-dehibe koa ny finoanao, de zao ampahirizy ny olona manodidina azy anam-pinoana. Ary tsisy zavatra rehefa malala tsy hainy mino no filazan'ny tompo, zavatra rehetra de hainy mino ao amin'ny filazantsara zany. Noho zany de ataovy zava-dehibe ny finoana, ary raha mino ianao de mandehana amin'ny fanetretena, mandehana amin'ny fitiavana, ary matoky fa rehefa zavatra nangatanao amin'ny finoana de aza irehariana fa fahasoavana zay. Ny zavatra rehefa nangatahanao tamin'ny tompo ka azonao ny valiny de aza everina ho avy aminao, avy amin'ny fiazahanao, fa ekeo fa avy amin'ny fahasoavana zany. Avakisika tompo aotsoranao zay noho ny amin'ny tantaran'ity kapiteny ity zay nanana fanetretena sy fitiavana. Nino fa mahay zavatra rehetra ianao, nino fa ny teninao de ampy asitrana, nino fa ny teninao de mahavita mandresy ny elanela-toerana sy ny elanela-tany, ny teninao dia fanafody sy fanasitrana. Koa mampahirizana hoe tompo hanana izany finoana zany, ary ampianaro zay atsiaro fa valim-bavaka zay omenao anay de fahasoavana, tsy avy aminay, tsy noho ny fahatsaranay, tsy noho ny fahamarinanay, fa noho ny fahasoavanao rery ihany. Ataovy hitanay eo amin'ny fiainanay ny fahasoavanao Jesosy, de tahio ity tontolo andronay ity eo ambany fitahinao, eo ambany fahasoavanao mandrakariva. Raha manana olana ny manodidina anay de ataovy fiasany zahay hanana finoana, raha manana olana izahay de ataovy matoky ny hery ny fahasoavanao. Misaotra le Jesosy Kristy mpamonjy anay.